Manolotra ny arahaba tompoko lahy sy tompoko vavy. Raha hitantsika amin'ny sary azo avy amin'ny zana-bolana izao dia misy an'ity rindrin-drahona ity ato atsimon'ny lakan-dranon'ny Mozambika ato, izay vinavinaina amin'ny rotsakorana indray any amin'iny morontsiraka atsimon'ny Madagasikara iny ho amin'ny anio sy ny rapitso moa zay. Raha hitantsika amin'ny sary zao ihany koa dia misy an'ireto rahoan'ireto ato amin'ny ranomasimbe indiana izay vinavinaina ikisaka ary amin'ny rotsakorana ho betsabetsaka any amin'iny mpatra analanjorofo sy atsinanana iny any amin'ny zomana sabotsy anoany. Raha makasika ny maripana kosa indray dia tsy misy fiovana firy aloha fa saika mbola nevokevoka hatrany ny tolakandro fa ny maraina sy ny takariva kosa dia saika mbola hitoetra hatrany aloha ny atsika zany. Andao jerentsika amin'ny antsipliany ary ny vinan'ny toetrany ny andro ho amin'ny rapitso maraina isitraka orana tandrifin-drahona ho iateo ny aty amin'ny morontsiraka atsimandrefana sy ny morontsiraka androy iny. Raha toa kosa ka hitoetra ny zavona vao maraina ho an'ny afovoantany sy ny ilany andrefan'ny Madagasikara iny. Mety ifangaro amin'ny rahona ihany moa izay zavona izay indraindray aty amin'ny tapany atsimon'ny Madagasikara. Ny faritra sisa rehetra kosa ho maina tanteraka mihitsy ny andro amin'ny ankapobeny. Raha ho an'ny tolakandro kosa indray ary dia hisitraka orana malefaka aloha ny aty amin'ny manodidina ny faritry Sava sy Analanjorofo, raha toa kosa ka andrahoana amin'ny ankapobeny ny any amin'ny faritry Diana any. Raha maka endrika tandrifin-drahona kosa izay orana izay ho an'ny morontsiraka atsimo atsinanan'ny Madagasikara, mety hipaka hatrany atao lanaro mihitsy aza moa indraindray. Andrahoana kosa amin'ny ankapobeny mety hisy ihany ny Erdjika hisina orana tandrifin-drahona indraindray ny aty amin'ny manodidina ny tendrombohitra karatra, ny faritra Moronmani, Hotomatsiatra, Iorombe, Atsimandrefana, Anosy, Androy ary ny atitan'ny faritra atsimo atsinanana. Ny faritra sisa rehetra moa dia hibalika tanteraka mihitsy ingaby masoandro. Raha ho an'ny maripana voatombatombana ho amin'ny rapitso maraina zao dia manodidina amin'ny 20 degré celsius eo any amin'ny manodidina ny Atsirabe any. Mety ho tafidina hatrany amin'ny 9 degré celsius ara moa zay any amin'ny manodidina ny Faratsio, Tamfotsy ary Ambatolampy. Eo amin'ny 12 na 12 degré kosa ho an'ny Analamanga sy Hotomatsiatra. Ny ambondrindra kosa dia eo amin'ny 14 ka hatramin'ny 19 degré celsius eo ny eto amin'ny afovoantany. Ny morontsiraka atsinanana iny moa dia saika eo anelanelan'ny 17 ka hatramin'ny 20 na 20 degré celsius eo ny maripana. Ny any amin'ny ilany andrefan'ny Madagasikara kosa indray dia eo amin'ny 17 ka hatramin'ny 20 degré celsius eo. Tsy miova amin'ny maripana ambondrindra fa ny Mahevatanana sy Antsohihy ihany mananky hatrany amin'ny 4 degré celsius mihitsy. Dia izay indray raha ny vinan'ny toetrany androntsika ho amin'ny rapitso tompoko lahy sy tompoko vavy. Manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.